Ya mankasitraka amin'izay fanontaniana raha misaotra koa ny ekipa rehetra ny eo amin'ny mpiaro-ny mpanjifa nasional sy ny eto amin'ny faritra Atsinanana ny taliparitra ny industria ihany koa sy ny varotra sy ny tompon'andraikitra eto amin'ny Fokotany ny président Fokotany ary ireo nareo mpanao gazety maro amin'izay fanontaniana izay ny fitantanana tamin'ny 2022 no sokatra ny orinasa ary dia mikendry ny mba hampiakatra ny valeur ajoutée Madagasikara izany hoe vokatra ambolena eto an-toerana ary ahodina eto an-toerana ary ihany koa hohanina eto an-toerana. Ny fitantanana anisan'ny tahaka ny fitantanana rehetra indrindra moa amin'ny tanora dia misehatra foana mijery ny tombotsoa ho an'ny vahoaka ary ny mampiavaka antsika dia ny menaka natoraly izay ezahana hitrandraka ho an'ny fahasalamana ho an'ny vahoaka malagasy. Telo taona tamin'ny volana Jiona ny fanokana anazy ny orinasa Oil Majestic Soin. Ya mazava ho azy tahaka ny orinasa rehetra misy foana ny olana izay tsy maintsy sedraina. Anisan'ny olana azo ambara amintsika ihany koa dia ny vokatra amin'ny matière primaire. Izany hoe ny voanjo eto Madagasikara dia maro loatra ireo karaha ny voanjo ny voaka exportena eto Madagasikara. Raha ohatra ka ny fanjakana afaka miara-miasa aminay tahaka anay izay miaraka ihany koa amin'ny ODOF dia mino za fa hidina ny vidin'ny menaka satria ny voanjo eto Madagasikara dia betsaka loatra no mivoaka ary nisy fotoana izay tsy misy voanjo eto Madagasikara fa dia ny exportena avokoa ary tahaka ny tenin'ny talibary azafady tahaka ny tenin'ireo mpiara-ny mpanjifa ihany koa manentana ny vahoaka malagasy indrindra eto amin'ny faratsinanana mba hamboly voanjo fa ny orinasa dia tena maka voanjo ary manodina voanjo isan'andro isan'andro. Hatreto ny vokatra dia hitanao eto Toamasina raha ny bazary kely manokana dia efa feno hatrany amin'ny 70 isan-jato izany hoe na bazary kely ambony na ambany na any amin'ireny pavillon maromaro ireny dia ahitanao an'izany ny any Fena Riveste miaraka amin'ny Proxy Market izay tanora ihany koa mpandrara tanora izay tohanana miaraka aminy ny ao Antananarivo misy ary ny any Nosy Belleville izay tena mankafy tanteraka ny vokatra antsika ny ao Ambanja ny any Antsirabe ihany koa izay tena resy lahatra ny amin'ny vokatra menaka fitsy. Ny tompon'andraikitra ao amin'ny Shop U Score ny Lianso izay efa misy contrat ifanaovanay atoato dia hiparitaka amin'ireny toerana ireny ny menaka tsika. Fiavatra mangataka antsika rehetra malagasy voalohany dia ny fahasalamana mezaka izay ato manao zavatra naturel ary tsy tady vola no ataonay iray tady vola tsy afaka manao zavatra fa hijery ihany koa ny fahasalaman'ny vahoaka mba ho menaka naturel no atsika ary faharoa dia miara-miasa amin'ny tantsaha mpamboly mba hahatonga ny mpamboly ihany koa hanana valeur ambonimbony kokoa izany azo antoka fa ny vokatra izay ambolen'izy ireo dia ho alainay ary dia ho ahodinay eto an-toerana ihany izany ary ny fahatelo farany dia izao hoe hahatonga atsika ihany koa mba ampireharehan'ny Madagasikara misy reharehantsika ao Madagasikara ary isaorana manokana ny fitondram-panjakana zaina ny filohandry Rajoelina izay manohana ny mpandrara ao anatin'ny ODOF ary ny ODOF ihany koa dia miara-miasa aminay ary ny tenako izao dia anisany nanampy ny ireo izay nahazo machine ODOF tamin'ny fanodonana menaka voanjo menaka ary nisy formation vitsivitsy kely nataon'izy ireo ary dia manentana antsika hanjifa ny menaka fitsy.